Ny zaraboky mirakitra ny lalam-panorenana malagasy ny sehatra iray manaramaso ny fiaram-pirenena omaly zoma faharoambin'ny folo ny volana May taona 2024 mba hampitombona ny fahalalan'ny vahoaka malagasy ny lalàna fototra dia ny lalam-panorenana malagasy izany. Ny mpanao gazety, ny mpitandro filaminana, ny mpianatra ary ireo olon-tsotra nanatrika ny atrikasa zay nokarakarainy Sefafi no nahazo iboky mirakitra ny lalam-panorenana malagasy io. Ny tanjony dia mba ampitombona ny fahalalan'ny vahoaka malagasy ny lalàna voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana. Nandritra an'io no nahafantarana fa maro amin'ny lalam-panorenana malagasy no tsy azo ovanina nanomboka ny nanaovana azy hatramin'izao. Ilay izy aloha anisan'ny atao hoe fanontaniana napetraka tamin'ireo olona ny antsehatra teto ambany zay fanakalo hevitra teto ary azo lazaina hoe samy manana ny heviny mizarazara ny hevitry ny olona mikasika an'izay resaka lalam-panorenana izay ary izay manokana mahita hoe mila fandinihana lalina kokoa zany ity resaka lalam-panorenana ity. Fa izahay aloha amin'ny mahasefafi anay dia mametraka hoe ny lalam-panorenana ny lalàna fototra eto amin'ny firenena ka tokony hafantatra azy aloha voalohany indrindra ny olon-drehetra izay vao afaka miady hevitra momba ny lalam-panorenana io. Dia any aloha zany ataoko hoe ezaka voalohany ataonay amin'izay hoe fampahafantarana hoe inona voalazana eo anatin'io lalàna io. Misy olona teo izao nilaza hoe tokony hovaina ny lalam-panorenana aloha izay vao manao fifidianana isika, kanefa fantaro aloha fa ao anatin'ny lalam-panorenana efa misy miteny hoe rehefa avy ny andininy izay tsy azo hovaina ao anatin'ity lalam-panorenana ity. Isika zany rehefa tsy miezaka mahafantatra sy mifehany ilay ataoko hoe antony hiadi-kevitra dia lasa misavoana fotsiny ilay adi-hevitra. Dia zavatra tahaka an'izay indrindra no ezaka tian'ny Sefafi atao hoe hoety miakatra ilay adi-hevitra zany atao misy fotony sy misy votoatiny tsara ilay izy mba entina hanatsarana zavatra. Ary izay koa ny antony natongavana teto Mahajanga hoe tsy ao Antananarivo ihany ny zavatra no mitranga fa amin'ny faritra rehetra ihany koa. Samy manana ny fahatsapany sy fahalalany ny fiainam-pirenena ny olon-drehetra ary mendrika ho enoina amin'ny sehatra mitovy zany. Nandritra n'ity atrikasa ity dia lozan-kevitra sy fanehoan-kevitra nataony ireo nandray anjara tamin'ny atrikasa. Nandritra an'io no nahatonga saina ny tsirairay ny lafiratsiny sy ny lafitsarany amin'ny mety anovana ny lalam-panorenana malagasy. Nanentana ihany koa ny Sefafi amin'ny fanokafana ny adi hevitra mikasika ny fampandrosoana ny Madagasikara.